Hiditra ao anatin'ny vaovao ara-politika isika manaraka akaiky ny fivoaran'ny toe-draharaha eto Madagasikara ny vondron'ny mpanelanelana ao amin'ny JKM. Manamafy ny fankasitrahany ny fanapahan-kevitry ny fitsarana manokana momba ny fifidianana izy ireo ary fantatra fa mitaky ny amoahana ny lisitra kandida vaovao mifanaraka amin'ny lalàna eto Madagasikara. Ny haiko ny vondron'ny mpanelanelana momba ny datim-pifidianana fa tsy azo heverina ny anatanterahana amin'ny fifidianana amin'ny 4 Jolay ho avy izao raha ny fivoaran'ny raharaha ankehitriny no jerena. Mampirisika ny senita hiara-maritra ny tety androm-pifidianana vaovao miaraka amin'ny manam-pahaizan'ny firenena mikambana izy ireo. Toy izany koa ny fangatahany ny hanovana ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana sy ny amoahana ny lisitry ny kandida vaovao mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery. Fantsahana ny lalàna velona eto Madagasikara hoy ny JIK ny nankatoavan'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana amin'ny filatsahako fidindra matola Laura Valmanana Andriamatoa Andry Rajoelina ary ny amiraly Didier Ratsiraka. Tondroiny any Addis Abeba ho loza mitatao amin'ny fitoniana sy ny fivoahana amin'ny krizy eto Madagasikara ny fanapahan-kevitra teny Mboida iny. Sokajiny ho tompona antoka amin'izay krizy sosialy sy toe-karena hiamafy iainan'ny vahoaka malagasy ny didim-pitsarana navoakan'ity androm-panjakana amin'ny sahanan'ny fifidianana ity. Nanimba ny fitokisan'ny rehetra azy amin'ny fitsarana amin'ny sahanan'ny fifidianana noho ny fanapahan-kevitra iny ho hiatrano ny vondron'ny mpanelanelana. Ankoatra ireo kandida telo izay efa nanaovan'izy ireo fitakiana ombenombeny dia fantatra fa mbola misy kandida 10 hafa sokajin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ho tafiditra ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna ka tokony hahitsana ao anatin'ny lisitra.